Niampy efatra indray ireo olona lahy vokatry ny valanaretina coronavirus araka ny tatra nataon'ny profesora Maridany Elvoltina androany talata. Ny iray amin'ireo lavo dia avy eto amin'ny Alamanga ary ny telo dia avy any amin'ny faritra Tiana. Tafakatra soronjato araka izany isan'ny olona vao marina amin'ny fomba ofisialy fa maty vokatry ny valanaretina COVID-19. Ankoatr'izay dia olona tena mivalopolo vaovao indray ny vao marina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus tao anatin'ny 420 ora farany. Misy 5 sy 700 araka izany ny isan'ireo olona efa voa sy voavoan'ny coronavirus araka ny tatra nataon'ny foibibakona ny ady atao amin'ny COVID-19 hatrany. Misy 5 ny olona sitrana soamantsara ka tsy manaraka fitsaboana intsony. Raha toka misy 3 ireo olona voasikajo marary mafy ka manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly. Notazoma ponjavonjomaika ilay polisy mpiana-draharaha voaendrikendrika nitifitra ny namany tsabotsy lasa teo tao Isoraka. Araka ny vaovao azo avy amin'ny loharam-baovao avy amin'ny sampana misana ny serasera sy ny fikarakarana vaovao amin'ny polisy pirenena na ny sikri dia Voampanga ho namono olona ity mpiana-draharaha ity. Laza ihany koa ny loharan'ny vaovao fa nisafidy ny tsy hitory ny fianakavian'ilay maty saingy noho ny mahararaha nahafatesana olona azy dia tsy maintsy manokatra fanadidinana teo anivon'ny fampanoavana. Araka ny polisy pirenena dia nanolo tena anivon'ny lehibe n'ity polisy mpiana-draharaha ity tao aorian'ny nahafatesany namany. Nolazain'ny polisy pirenena ihany koa fa tifitra tsy nahy teo amin'ny lohany no nahavoa sy nahafaty ilay nody mandry. Tsy ny andrelany avy ao amin'ny voamera tena misana fifidianana na ny CENI fa nandroso avy hatrany tety andro everina fa ahafahana mandateraka ny fifidianana izy io mpikambana ao amin'ny antenimiera-olona. Ny daty ny 12 Desambra ny voafaritra tamin'izany raha ny vaovao nampitain'ny fandrakoton-drazaka mpampakateny avy ao amin'ity voamera ity. Ny gouvernemanta ihany anefa ho hiatrany fandrakoton-drazaka no tompon'ny teny farany satria anjarany no mandray ny didim-panjakana miantson'ny mpifidy an-Desambra ato. Na mbola tsy feno tanteraka aza ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna tokony hifidy ireo olona dia heveriny avy ao amin'ny CENI fa azo atao ny miroso amin'ny fifidianana. Izay mpifidy efa vonona ihany no raisina ho isan'ny mpifidy lehibe hoy ny mpampakaten'ny CENI. Mbola tokony ho isan'ny mpifidy ireo olona ihany koa ireo olom-boafidy avy any amin'ny faritra sy any amin'ny faritany saingy mbola tsy misy fifidianana azy ireo hatreto.